Reo teny ianareo fa fitaratra nefa ireto namanareo to misy tsy valam-pandrenga na misy mandisy fitenenana dia mafisina eto ankehitriny ireto izahay teniny iny teny zareo iny tamin'izay teny nanambara izany fa hoe diso izao androm-panjakana izao raha nanao aniny fangatahana ny lasa tany amin'ny HCC iny fanazavana momba n'ireo ordonnance. Izahay tompoko izay manatrika anareo izao dia tsy ohatra amin'izareo ihany koa ny teny tany diso velively izahay raha hoe mitovy hevitra amin'izareo satria ny resaka atao mantsy dia hoe fanapahan-kevitra ny filohan'ny Antenimierandoholona irery iny. Eto tompoko dia ahitsiko ary tena miteny an'izay olona ny fanteny an'izay ianao tompoko no tsy tonga nanatrika fivoriana tsy nahalala ny fanapahana fa tsy teny ny Antenimierandoholona irery iny fa nandeha iny tao amin'ny birao permanent nandeha iny tao amin'ny conférence de président ary ny olona rehetra dia nanaiky nafantatra an'iny fa ireo tsy tonga moa no nilaza fa tenin'ny filohan'ny Antenimierandoholona irery iny. Eto dia manamafy eto aminareo mpanao gazety fa tsy tenin'ny Andriamatoa Rivo Rakotovao filohan'ny Antenimierandoholona irery iny fa ny fanapahana tato aminay. Zava-dehibe ho an'ny androm-panjakana ny mandinika ny hoe hovana na hofohanana toa ahoana ireny ordonnance ireny. Fa ny Antenimierandoholona dia mampatsiahy fa misy tsy fanarahana ny lalam-panorenana sy ny décision ny HCC eto. Zay zany izao fanamariana sy fanapahan-kevitra ataon'ny Antenimiera izao fa ny androm-panjakana hafa no tokony hiaraka ondony hoe inona ny atao. Fa ny marianay noho izany ary amafisinay misy fandikana ny lalam-panorenana hitan'ny Antenimierandoholona. Ary faramafisana takinay ny anazavany HCC anio andinin-dalàna ny lazainy amin'ny article 120 io alinéa 3 hoe mandalo ratification io. Tianay ny mampahatsiahy fa nisy fanapahana ny raisin'ny HCC tamin'ny taona 2024 tamin'ny volana aprily raha nisy nitoedra raha-pirenena teto an-toerana dia nilazainy zany fa irrévocable napetraka zany no tanterahanay ara-dalàna zany nampisy ny fisokafana tamin'ny gouvernemanta tamin'ny fotoana. Ka raha amin'ny fotoana inona mihatra le lalàna zay avoaka ny HCC amin'ny fotoana inona izy tsy dia mihatra loatra apetraka amin'ny HCC ny fangatahana ny valiny zay.